Falmerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity. Tena dia mbola tsy manao joyeux Noël raha 8 isanjaton'ny mponina eto amin'izao tontolo izao dia joyeux Noël aminao. Satria androany itsika dia fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Amen. Za mbola dia tehaka anareo ho an'i Jesosy Kristy fa tsy ho ahy akory. Halleluja! Halleluja! Sotra ny tompontsika androany afaka miaraka eto mino fa ho fotoana miavaka ho anao ty andro androany ity. Ozy lahira teo hoe maniry aino anao, maniry atsapanao. Makitentsika anio zay hitarika antsika ao anatin'ny afatra. Kolosianina 2:2. Kolosianina 2:2 dia sisy teo. Andininy fa 19 sy 17. Kolosianina 2:2 andininy 19 sy 17. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aza vela isy hitsaranareo ny amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny sabata. Aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Amen. Kolosianina 2:2 tsisy hidirany amin'ny Krismasy na ny kely ary fa io no ifampisarantsika anio. Tsisy resaka magy ao, tsisy resaka mpiandrondry, tsisy resaka zazakely ilainé le divin enfant, fa zavatra hafa mihitsiny ao anatin'ilay izy. Kanefa mifandray ihany ao anatin'izany rehetra izany. Ny teny aloha voalohany indrindra dia natao ilazana ny vanim-potoana ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Fanekena taloha izay misy fandrarana ny amin'ny resaka fihinana, fandrarana ny amin'ny resaka fisotro, fandrarana sy toromarika ny amin'ny andro firavoravoana tsy maintsy hanaovana an'izany, ny resaka voaloham-bolana ary ny resaka sabata sy ny sisa rehetrarehetra. Dia miresaka Paoly ao anatin'ilay izy ho an'ny olona ny Kolosianina, satria mbola misy foana ny olona izay mamafy ny rehetrarehetra fa tsy maintsy mankatony lalàn'ny Mosesy izy rehetra, izay vao azo vonjena. Dia nampahery Paoly hoe tsy izany intsony fandehan'ity raharaha ity ary nanome fanazavana izy fa ireny rehetra ireny dia aloky ny zavatra izay ho avy. Fa ny tenany dia any Kristy, izany hoe ny tena izy ao anatin'ilay tantara dia Kristy. Raha miresaka fihinana, resaka fisotro, le izy tonga dia baiboly ray manontolo, filazantsara ray manontolo, ny epistily ray manontolo manambara azy. Ohatra zao miresaka ny Kolosianina 2:16 ty hoe aza vely tsara nareo ny amin'ny fihinana. Azahoan'ny zatsy, azahoan'ny zaroa, azahoan'ny ry. Fa ny Jaonina 2:9 manambara mazava tsara fa ny nofoko no tena fihinana. Azonao? Zany hoe aloka zany le azahoan'ny ty, azahoan'ny roa, fa ny tena izy dia ny nofoko ny tena fihinana. Jesosy Kristy zany. Azonao viatra eo aloha. Manambara ihany koa ao amin'jaona ny baiboly any bokin'ny Exodus, ny Leviticus, ny Nomera, ny Deuteronomia, zao ny azonareo sotroina sy sisa rehetra, fa Jesosy nanambara hoe ny rako no tena fisotro. Manaraka ny andro firavoravoana ao amin'ny Kristy no firavoravoan'ny fanahy. Ny voaloham-bokatra, mbola Kristy ihany koa zany ny sabata fitsaharany. Ao amin'ny Kristy no misy ny fitsaharana tena izy. Reny rehetrareny ozy izy dia aloko ny zavatra ho avy fa ny tenany dia any Kristy. Androany ihany koa te hizara amintsika amin'ity andro androany ity fa raha miresaka tsika ny Krismasy
raha miresakitsika ny paska, raha miresakitsika ny pentekoty, raha miresakitsika batisa, raha miresakitsika fandraisana fanasan'ny tompo, zay rehetra mety ho endrika ho ankalazaitsika sy anaovantsika andro firavoravoana. Zay le eto fetiny dikany hoe andro firavoravoana, anaovantsika andro firavoravoana dia aloka daholo ny am'ireny zavatra ireny, aloka daholo ireny. Inona moa ny zavatra mitranga ao anatin'ny vanim-potoana tahaka izao sy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety mitranga amin'ny vanim-potoana tahaka izao? Ny zavatra tena tian'ny olona edina hevitra indrindra sy ny zavatra mamaika ny olona indrindra ao anatin'ny tontolo-pivavahana dia resaka aloka, misambotra aloka, miady amin'ny resaka aloka. Inona ny tokony hohanina amin'ny vanim-potoana toy izao, inona ny tsy tokony hohanina? Mba fetin'i Jesosy verangah dia sasany manao mamo. Aloka ange zany. Na mamo le olona na tsy mamo le olona, tsy zany ny zava-dehibe. Gagabe ngambe ianao ato amin'ity fiangonana ity zany mahazo manao mamo raha azoko tsara le resaka. Rehefa vanim-potoana tahaka izao, rehefa fety, dia ny ady hevitry ny olona dia zao hoe rehefa fety kosa tokony mba atao miavaka le fiainany, tokony mameo amin'ny manitra mba asirena, mba manao barikety dia asiana akoho dia asiana anana dia mba miara-mifaly daholo dia faly ny olona, dia faly ianao dia zao. Zay ny krismasy akasitrahan'Andriamanitra. Fa za te hilaza aminao namboly zany resaka zany ary dia mbola aloka daholo. Miazakazaka be mihitsy ny olona fa ny zavatra imasoan'ny olona sy ny zavatra iadivan'ny olona hevitra mafy dia tsy misy afa-tsy aloka, tsy misy afa-tsy zavatra mandalo, tsy misy afa-tsy zay zavatra tsy tena lara-pahameana amin'Andriamanitra. Iady hevitra hoe 25 marina ve Jesosy ny teraka? Tsy teraka 25 zany Jesosy. Tsy teraka an'izany izy. Tsy zany vanim-potoana zany ny fahaterahany. Fa andro hafa mihitsy. Fa natonga ny fiangonana fahiny nanao an'izany 25 zany satria fetin'ny masoandro. Tamin'ny taona 300 nisy transition, nisy fiovandalana avy any amin'ny fiangonana kristianina avy any amin'ny fanompo-tsampy makato amin'ny fivavahana kristianina. Dia rehefa nampidirina amin'ny fivavaha-panjakana ny kristianisma, dia zavatra ny masoan'ny olona tamin'izany fotoana zany dia zao hoe ahoana no ampivadika an'ireto romanina mpanompo sampy ireto ho lasa kristianina. Dia navela ry zareo sabaka, sady mahazo manompo sampy izy ary no mahazo manao kristianisma. Dia ampianarina azy ny kristianisma hoe zao mifandehana io zavatra io, ohatran'izao mifandehana io zavatra io. Dia ina sistema namadian'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoanandro an'ilay tantara, satria ireto olona ireto zatra manao fety rehefa 25 Desambra, andao ranga ho avaditsika ho fety kristianina ihany koa le 25 Desambra. Amin'izay izy tsy makany amin'le fanompo-tsampy fa efa tia indray zao. Ny olona tamin'izany nivavaka tamin'ny masoandro, vavaka tamin'ny volana, vavaka tamin'ny mpanjakany ranomasina, manana Andriamanitra be dehibe ry zareo isan-karazany, dia manompo an'izay dia manana fety isan-karazany. Dia navadiky ny kristianina tamin'izany fotoanandro ho amin'izany lalan'izany le resaka. Dia ina ny zavatra miseho kosa amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao? Misy olona midongo be. Rapito zao krismasy 25 falazaiko anao, misy olona montotra be mihitsy ny arabainao an'izany izy, arabaina tratry ny krismasy. Krismasynareo rery. Zay tsy manao an'izany. Jesosy nay tsy teraka 25 Desambra. Mara zany. Mara zany. Fa aloko zany. Na le mankalaza n'ilay krismasy na le tsy mankalaza n'ilay krismasy, ady hevitra momba ny aloka daholo. Aloko ny amin'ny zavatra ho avy, aloka daholo, tsy zavatra mitondra lavitra. Taka ny olona anankiroa miady hevitra amin'ny mofo. Ty mofo tia zao mifandeha an'ity, dia zao mifandeha an'ity, dia zao mifandeha an'ity. Dia io tsara be. Ty le raha hoe le ariny tsara lavitra no io. Nefa ina zavatra nitranga izy roa lasa mitsinina. Le ray tsy mihinana an'le lazainy ediny hevitra ary hoe tsara be, ary le ray tsy mihinana io ohatran'izao io a. Tanao ohatra le ankizy kely tamin'ny mbola kely mandalo le tomobile BMW, anay igny.
ozy ny anankiray zany nahitan'iny taloha lahy anay iny zany eo ady hevitra amin'izao fotoana ary zany no manjaka be dia be zany endrika ivelany izany ozy ate hoe na niresaka mihinana sy misotro tsy mbola izany no zava-dehibe ny resaka hoe anao asa soa ianao rapito sa tsy anao asa soa tsy izany mbola zava-dehibe mbola aloka daholo izany osy Paul nyresaka ao amin'ny Korinthiana voalohany 7:10 resaka fanomezam-pahasoavana izy dia zao zavatra tantarainy zaho ozy na dia mifiteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza ary na dia manana finoana mamindra tendrombohitra aza ary na dia maminany zavatra lavitra be sy any an-danitra any ary manana fahitana be dia be atolotro ho an'ny malahelo fananako rehetra atolotro dorana an-tenako fa inalazay mbola varahana maneno sy kipantsona mikarantsana avokoa zany rehetra izany zay natao hoe aloka na iady hevitra inona sika na inona hoanitsika androany na inona tsy hoanitsika androany na inona ny lokanao androany na inona tsy lokanao androany le sentiment n'olombelona mihitsy zany misy problème ny malagasy indrindra tsy mampanina malagasy mihitsy manao sakrifisy mandavataona toy izay tsy manao fety zany ary tezaina amin'izay zaza dia ohatran'ny tsy olombelona le zaza raha vao tsy manao zavatra le ray aman-dreny le zaza tsy maninona tsisy olana amin'le zaza mihitsy fa le ray aman-dreny mihitsy ny tena ohatran'ny ray aman-dreny tsy mendrika tsy mahatsiaro ny tena no tsy mendrika izy 480 andro ao anatin'ny taona tsy tsapany mihitsy hoe tsy mendrika ny tenany fa ao anatin'io andro fety io tena tsy mendrika ny tenany raha ohatra tsy mba manao zavatra ho an'ireo zaza ireo aloka daholo zany zavatra zany ene zao mbola tsy nazo kilalao le kely io ozy ary resaka tamin'ny vadiko hoe tsy fantatrio aby ange hoe krismasy zany 26 izy hivitanana tsisy fantany zany 26 vitanana fa tsisy olana zany ianao fotsiny fendrofendro amin'izany aloka daholo ny zavatra rehetra ary ny ataondra olombelona dia mametraka tombam-bidy mametraka valeur mametraka fa zany ny important zany foana ny ao anatin'ny fiainan'ny olombelona io nidika fahotana za mbola tsy nandika ilay izy fa nidika ny fahotana ono dia hoe manquer le but zany hoe ny raté ty le tanjona dia rehefa ny raté an'iny ianao dia zay ny atao hoe nanoty ianao zay hono za tsy mbola nandinika ozy fa fandinian'olona tsy ara-baibolina izy fa zavatra hoe zay hono dia inona nefa zavatra mitrango ao anatin'ny fiainandra olombelona manquer le but foana isaky mihetsika any amin'ny tsy izy foana any amin'ny ganagana sy ny dokotra sy sarin-dokotra sy ny sisa rehetra any ny mafaly dia any ny mampalahelo ihany koa any amin'ny endrikendrika ivelany no mampalahelo hoe nahazo akanjo ve nahazo kiraro ve inona ny lokanay raha toandro dia farahidiny amin'izay olombelona raha anana ny loka raha toandro raha ohatra ka tsy mba mihinana izay fihinan'ny olona fa mba farafaratsiny mba any amin'ny trondro sy ny akoho efa tsy voavidy tsony ny gana sy ny gisa sy ny vorontsiloza mba miova amin'izay mahazatra eny mba sambatsambatra ery aloka daholo zany rehefa amin'ity androandroany ity za te hiresaka aminao hoe melohany zany zavatra rehetra zany za tsy miteny hoe aza atao zany afaka manao an'izany ianao afaka manao an'izany ianao androany 24 rapitso 25 na anao fety arenao herinandro tsy olona an'izany raha mataty azany ny vavoninao ny aloha tsy mataty ny any lelako tsy mataty areny fa ny sakafoko ny any misy zavatra mila anisa vanim-potoana tsy dia tiako indrindra nefa sady tiako indrindra ihany koa dia décembre janvier iny satria matetika loatra le matsiro dia tsy dia tian'ny lelako loatra le matsiro foana fa ny anahy le tsotsotra foana mifangarongaro iny za zao mba tantaraiko aminareo zany na dia menatra ary vadiko iresahako zany zay indray mandeha isan-kerinandro tsy maintsy manao loka ronono mamenatra zany ve dia atao laoka zany matsatsotsatso any am-bava any
dia za te hizara amin'ity androandroany ity mba ao anaty farangososona fotsiny zany fa ampidino amin'izay ilay volomasonao fa za mitraka aza miketro ny ela be hoe ahoana ary zany zavatra zany. Mba te hizarako amin'ity androany ity tsy zany ny zavatra lehibe fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'izao ataontsika hoe andro krismasy izao, fa tsy arovana alay Andriamanitra nanolotra ny zanany. Inona ny zava-dehibe voarainao ve izay fanomezana izay? Izay zava-dehibe. Tsy zava-dehibe akory raha lasina bava fahatongavan'i Jesosy. Ohatra ny miaina indray ilay retoriko azafady. Tsy zava-dehibe akory ny fahatongavan'i Jesosy. Tsy zava-dehibe akory izany. Izao ny ambaran'i Paoly ao amin'ny bokin'ny epistily ao. Raha tsy maty Kristy ozy izy, dia foana ny filazantsika, foana ny toro-teninay, ary foana ihany koa ny finoanareo. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy, raha tsy maty Kristy dia nitsangana tamin'ny maty. Foana ny toro-teninay, dia foana ihany koa ny finoanareo. Inona ny dikan'izany? Na ankalaza ary tsika ny fiavian'i Jesosy. Izay ny teneniko anao hoe na krismasy na tsy krismasy, na ankalazan'izany na tsy ankalazan'izany, zava-poana hatramin'ny fahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Mbola tsy ny fahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany ny zava-dehibe indrindra, fa ny fanontaniana izay tokony ho voavalintsika tato ato isika dia nametraka fanontaniana foana. Izay no toro-teny teto tamin'ny heriny kasika ilay Koritiana voalohany 1:10 hoe mandininy tena aoka ny tsiraray avy samy zato hetra ny tenany, ary averina foana izany satria na ny antony rehefa mifanerasera amin'ny olona maro eny izahay. Dia inona ny zavatra tsapa ilay fivavahana ataon'ny olona, fa ny fony tsy naray an'ilay izy. Ny fony zako nomen'ny tompo inona moa fanomezam-pahasoavana anankiray, mamantatra ny anaty any, ny ain'olona dia fantatra hoe mbola tsy tena voarain'ny olona izany. Tamin'ity herinandro ity nisy vehivavy anankiray izay mpanao Facebook rehetra nahitan'izy iny. Maty izy, mbola tanora, dia mbola tsy ampy 10 taona teo. Dia izy iny efa hitako izy iny tany amin'ny 15 taona lasa, tany amin'ny fiangonanay taloha. Dia mijoro eo amin'ny devant izy zany manao spectacle ary zareo, dia ozy izy tonga avany mbola eritreriny zany. Izay moa zany ravana, dia izay ny rahan'i Jesosy izay jejejekely tony mba hamonjy an'ilay jejojejo ohatranay. Fa raha vao tsisy jejojejo ohatranay dia izy ary mba hamonjy azy ireny. Dia za miaino etsy zany. Miaino eo. Dia ny zavatra resahany eo tsy mivalide mihitsy ny fanahany anatiko any. Tsy henoko mihitsy. Tsy henoko ilay izy. Dia misy fotoana hafa izy hitako indray any amin'ny fitoam-bavaka hafa. Izy mandeha fitoam-bavaka be dia be, fa tsy heno ny fanahiko mihitsy. Dia mijery azy tena tsy henoko mihitsy ty olona ity, tsy henoko ao anatin'ny tontolo fanahy mihitsy izany zavatra izany. Izy Jesosy foana ao anatin'ilay témoignage izy mitantara hoe za natao batisa sy ny sisa. Fa ny fanahiny anatiko any tsy maheno an'ilay fahateraham-baovao, tsy maheno an'ilay fanahiny zanak'Andriamanitra izay antsoantsika hoe Abarayo. Manao karazana asa be dia be ny olona. Manao arak'ilay resantsika teo, manao aloka be dia be ny olona. Tsy izany no olana. Manao formation ny olona, tsy izany no olana. Mandeha manenjika karazan-javatra ny olona hoe ity indrainy ity oatra mety amiko, ity oatra zao, ity oatra zao, ity oatra zao. Fa ilay fanahinao ve naharay an'ilay fanomezan'Andriamanitra faratapony? Ilay fanahinao ve mahatsapa ny nanomezan'Andriamanitra an'ilay zanany? Fa raha vao tsy tsapanao zany zavatra zany dia mitovy amin'ny vazaha mankalaza krismasy ihany ianao. Ny vazaha ny krismasy dia navadika ho fety tsy kristianina intsony. Tsy haiko na 5 taona lasa zay na 4 taona lasa, fa tonga dia fety ho an'ny rehetrarehetra. Dia misy ny atao hoe esprit de Noël. Dia zany esprit de Noël zany dia fampanome cadeau izy rehetrarehetra. Tsy mahazatra antsika eto Madagasikara zany, fa zay ny vazaha.
Ny esprit de Noël dia manao vorontsiloza dia mizara amin'ny olona eo akaiky dia manome zavatra ho an'ny olona manodidina tsara zany sa ratsy fa mesa sisy fa zava-poana zany satria aloka ihany raha mbola tsy tsapan'ny fanahinao ny fanomezan'Andriamanitra. Hoy Jesosy miresaka ao amin'ny Jaona 4 hoe raha fantatrao ilay miresaka aminao sy ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao indray no le fanaty mpisaona riva avy eo aloha aza hovaina tsony. So dia misy maheno azy zany raha be vava akory paster zany. Fa zany raha te hilaza aminao tsy mbola zava-dehibe zany. Tsy zava-dehibe ny manaja an'Andriamanitra raha tsy voarahinao izay nomeny anao. Tsy zava-dehibe ny manaja an'Andriamanitra. Tsy zava-dehibe ny mampiondrika ny lohalikao na dia anao pataloha fotsy ary ianao hoe ilay fotsy tiako indrindra mihitsy no ampiankohofoko eo anatrehanao dia lotoiko mihitsy ty ampisehoko fa tena ianao no Andriamanitra omeko voninahitra. Tsy zany ny ilain'Andriamanitra. Fa fanontaniana no mipetraka foana amintsika ary averina foana. Averina foana satria na dia tamin'ny zanany ara-panahy ary dia ozy Paoly hoe manaya matahotra ny aminareo. Za ihany koa mitoboka tahaka izany ny foko hoe matahotra fandrao misy amintsika atao tsy hatratra izany événement tsara indrindra izany dia tsinona fa ny fiatrehana an' Jesosy Kristy, ny fahenona an' Jesosy ilaza hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky eo. Midiry ianao amin'ny fifalian'ny tomponao. Matahotra fandrao misy amintsika mpiara-mivavaka toa tsy mahatratra an'izany. Fa variana fotsiny tamin'ny aloka daholo ireo hitanao ireo, aloka mandany vola ireo, aloka foana ny anarana izany ary. Fa tsy hoe rehefa mandany vola dia tsy aloka. Ny aloka ary ny tena mandany vola enjana be. Aloka ny zavatra hita amin'ny masontsika rehetra. Tsy zany ny masony, tsy zany ny zava-dehibe aloha androany. Tsy ny ady hevitra ny zava-dehibe anio. Fa ny zava-dehibe anio, velona atao anatiko ve ny fanahin'Andriamanitra? Henoko mitepo ao anatiko ve ny fanahin'Andriamanitra? Sa mivavaka manamary-tena any amin'ny zavatra izay ataoko sy ny zavatra izay vitako. Manana fierté be dehibe ny olona. Fierté any sasany mandeha tongotra 10 kilometatra, 12 kilometatra mandeha mivavaka. Anehoany fa tia an'Andriamanitra izy. Fa fitiavana an'Andriamanitra tsy mbola zany ny zava-dehibe. Mbola vao makagaga ianao ahoana koa zany. Fa ngatsy hoe reto didy reto ny lehibe indrindra tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Tamin'ny andron'i Jesosy zany testameta taloha zany. Fanekena taloha zany. Fa ny fanekena vaovao, ity ny rako izay alatsaka ho anareo. Ity ny rako izay alatsaka ho anareo. Ho famelana ny heloka rehetra, ny point de départ. Voarahinao ve ny avotra izay natolotra Kristy ho anao. Voarahinao ve ny fiainana izay natolotra Kristy ho anao. Midoboka ao anaty fonao ve izany fiainana izany. Mamoaka an'izany ve ny vavanao. Ny ahafantarana ny olona ao amin'ny Kristy dia ny témoignage avanena teo foany mivoaka eo ambavany. Rehefa maheno olona indray mihaino olona 5 minutes fotsiny, tonga dia fala fanahiko hoe tsy mpiara-vavaka amiko ty, fa henoko fanahiny faralahiko ty olona ty. Zanak'Andriamanitra ty olona ty. Ary izay miresaka amintsika eto, indraindray ao anatin'ny fiarana mivavaka misy mamitaka. Miaino aho. Fa tsy hainao sofim-panahiko. Tsy hainoko ilay Jesosy miresaka. Fa olona mitantara fotsiny hainoko. Androany isika amin'ity andro izay natokantsika hankalazana ny fiaviany, ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo, ny fahatongavan'ilay tenin'Andriamanitra ho nofo. Incarnation fa tsy réincarnation. Incarnation de la parole de Dieu.
fa voarainao ve zany zavatra, voarainao ve zany. Misy Jesosy velona ve ao anatinao hiatrika Krismasy. Misy Jesosy velona ve ao anatinao tsy mankalaza Krismasy. Misy Jesosy velona ve ao anatinao vita batisa io. Misy Jesosy velona ve ao anatinao mbola tsy vita batisa io. Misy Jesosy velona ve ao anatinao miady hevitra io hoe batisa tamin'ny mbola kely sa batisa efa lehibe. Fa 700 olona miady hevitra an'izany, tsisy fahavelomana akory ao anatin'ny fosy fanahy. Arak'ilay resako taminao hoe iny anay tobilako iny tsy alazany iny zany nahitany voalohany. Dia tahaka izany ihany koa miady hevitra ny olona ny amin'ny Baiboly. Zao fandehan'io samy te hanao démonstration. Fa zahay mahay, zahay nianatra. Ary miaraka amin'izay ihany koa te hanao démonstration fa tsy izy ny anareo. Ary tsy marina ny anareo. Nareo tsy matakatra, nareo tsy nazo révélation. Tsy ampy solaitra nareo, tsy ampy fianarana nareo. Fa zany rehetrarehetra zany aloka daholo. Aloka. Zay verintsika ho fahalalana, aloka daholo. Zavatra tokana no important. Zava-pana velona atao anatiko. Fa raha velona atao anatiko Jesosy, tsy maninona intsony nankalaza Krismasy ana tsy ankalaza Krismasy. Tsy zany ny zava-dehibe. Velona atao anatiko Jesosy, tsy maninona intsony ny resaka sakafo. Mas tsy mihinana ianao, ara-pahasalamana raha teo tsy mihinana zavatra tahaka an'izany. Tamin'izay taloha eto Matsiaro, za moa zany isorako ny tompo fa nisy rahalahy zoky be ara-panahy tena ampikotrana tsara ny taizanay tamin'izany fotoana zany. Dia ohatr'izao ny fijorona vavolombelona tantarainy ilay rahalahy tamin'izany fotoana zany ary tena mitranga tsara mihitsy ny antennako miaino anazy amin'izany fotoana zany. Mety tsara zany. Ozy izy ny fijorona vavolombelona resaka fifehezana ny filana zany. Zahay ozy izy rehefa fety dia mifady amina. Tena ranga mihitsy sofiko miaino an'izany. Enjany zany. Tonga izay dia mifady anina raha vao fety. Krismasy tsy mihinan-kanina, vavaka fotsiny, fifadikanina. Pâques tsy mihinan-kanina, lundi de Pâques tsy mihinan-kanina. Manao fifadikanina 2 andro 3 andro zay mandritra ny fety io. Fa tapitra fety, eo amin'izay zay vao mihinana. Ny olona efa vita daholo fety rehetrarehetra, zay mihinana amin'izay, mihinana zay mahafinaritra anao. Fa zao mahatakatra hoe na dia tsara be tahaka izany ary zany zavatra zany. Ary nanaovako an'izany zavatra zany tena ianao rehefa mahakontrôle ny filahana ara-kanina anao, dia mahakontrôle zavatra be dia be, manana ina moa self control amin'ny teny frantsay, maîtrise de soi. Manana maîtrise de soi be dia be mihitsy ianao. Fa tsy zany ny zava-dehibe. Aloka daholo zany. Fa Jesosy aloha ny zava-dehibe. Henonao ve zany? Heno ve zany? Tsy nanao fandraisantsika tao anatin'ny 2 volana angambizany. Satria tena sarotiny be amin'io zavatra raha io. Sarotiny be aho dia tena miaino amin'ny tompo mihitsy aho hoe Jesosy io. Ahoana ny tokony ho atao? Inona ny tokony ho atao fa ohatra mbola misy tsy tena mahazo tsara n'ilay resaka ange ilay olona. Misy mbola tsy tena mahavoaray tsara n'ilay olona. Mbola tsy azony tsara hoe inona ny atao ifandraisany ity. Rehefa resana izy dia miatokatoko izy hoe tena marina izany. Rehefa mandeha ny toriteny dia any. Asiany sasany an'ilay miketrona mihitsy. Sasany maka filinina mikipikipy eo. Fa ivelany daholo zany. Ivelany. Aloka daholo zany. Ny zava-dehibe dia ny ao anatintsika. Androany mbola verina foana ilay havatra izaho toetra. Ny tenanareo samy mamantatra ny tenany. Fa ny fitenenana hoe Jesosy no tompo dia tsy midika na inona efa hoe maro no avy ao anatrehako dia ilaza. Tsy efa sotro teo anatrehanao rehefa izany. Tsy izay miantso amiko hoe tompoko. Za miantso tompoko zany inge ilay manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy Jesosy dia verinao fa inona zany? Tompoko, mon Seigneur.
Mon Seigneur, ny sasany ary mbola asiana mon bon Dieu. Te hiavaka ampipihina karazan-javatra. Ny sasany atao amin'ny teny hebreo, Yeshua Masia. Aloka daholo, aloka daholo. Fa mifanahintsika inona ny zavatra teneny. Ny fanahy dia miara-milaza mifanahintsika. Tsy ny vava, tsy ny zavatra atao, tsy ny zavatra tanterahana, tsy ny zavatra sotroina. Zany zavatra rehetra zany tsy midika lavitra daholo zany. Raha hita mbola tsy konvertiry efa fety ohatran'izao. Milahatra mibota kely sy ny lava tenda. Rehefa fety moa zany dia atao miavaka mihitsy, dia tena mba manao plisy mihitsy izay samy mpikamba, dia tena mba vidy Johnny Walker zay. Le redy mba takatra efa le black enjana beko. Dia asiana hanina kely dia zao. Dia lasa amin'izay manao témoignage. Fa zare olona rehefa natsoin Jesosy te mibebaka, nareko daholo le ampitavoangy rehetra tao. Dia zao za efa jus de fruits sisa. Jus de fruits sisa hoanina mihinan-kafe. Dia miaraka amin'ny ankona koa dia taloha tsy hitanao zany mihitsy ao anaty tokantrano. Fa voavoy bara io. Ny sasany ary tsy andro zao 24 rehefa misy tena mandrefy lalana rariva izy tsy mandro 25 zany. Tonga dia 24 tsotro zao. Tonga dia efa mandrefy. Rapitso moa zany efa tsy fera-potsy efa vehivavy miandry ny bandekamo. Dia lasa amin'izay ny témoignage. Zay tsy misotro tsony. Zay tsy mivoka tsony, zay tsy miloka tsony. Fa tontolo andro zay ny ampiangonana. Dia miaraka vady aman-janaka. Tsara zany fa aloko zany. Raha tsisy Jesosy manao confession anatao fonao fa olony ianao. Zanak'Andriamanitra ianao, nateraka indray ianao. Aloka daholo zany. Mitovy amin'ilay sotro any zany. Masika zany resako zany. Mitovy. Satria mitovy any destination finale. Fahaverezana foana. Fahaverezana foana. Jaona voalohany dia manambara zay manana ny zanak'Andriamanitra ihany no manana ny fiainana ao anatiny. Ary zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra tsy manana ny fiainana. Ka misy etsy an-daliny manana ny misy etsy an-daliny tsy manana ny zanak'Andriamanitra. Mirevy. Dia misy etsy ankilany tsy manana ny zanak'Andriamanitra koa. Fa tsy mirevy. Zay fotsiny différence. Le aloka fotsiny différence. Le olona mitovy. Fa ny aloko ny ray mitsipakary dia ny aloko ny ray mitsipakary dia ao amin'izay fampiadevitra le aloka anareo io diso lalana io dia efa miteny azy. Ary iny tokolo lalana io aloko io fa tsy any. Zany ny adevitra eto amin'izao tontolo izao. Tsy ny aloka fa lay olona. Lay olona. Ka androany raha marana ny afatra isika. Velona ao anatinao ve ny zanak'Andriamanitra. Fa samy tsinitsinina na ny mankalaza Krismasy na tsy mankalaza Krismasy. Azo atao ny Krismasy na amin'ny 2 janvier ary. Tonga dia ozy ianao. Efa ohatrohatr'izay mantsy ilay izy efa misy manao recherche manokana mihitsy angela izy hoe inona ny tena izy. Tsy nanaiky mihitsy ry zalahy fa nitadiavany mihitsy hoe tena ho tadavina hatramin'ny farany ity dia ohatra misy data ho voaka hanao ane 15 août safira. Dia minoa ahy ianao fa atsoatsy isy anao Krismasy ny 15 août. Ozy ny olona sekta marina vao mainka izy mirehare tena sekta mihitsy zay. Fa ny nainy marina. Tovy amin'i Jesosy maty larobia ihany io. Maty larobia moa. Tovy amin'i Jesosy maty larobia ihany. Rehany mihitsy an'izay. Fa averiko aminao na larobia na zoma na alatsinainy maraina na 25 juin na 25 décembre. Aloka daholo zany. Rehefa tsy velona ao anatinao izy. Rehefa tsy tsapanao ny fiainana ao anatinao. Tsy fiainana ivelany. Tsy fiainana amin'ny fahazon-javatra. Tsy fiainana amin'ny témoignage tahaka an'izany. Le resako teo hoe zay sotro taloha dia tsy sotro tsony. Zay nandeha boaty taloha dia tsy mandeha boaty tsony. Fa nga mila mivavaka vao manao an'izany décision fotsiny hoe za tsy andeha boaty tsony manomboka androany ho an'izay manana kokoa matanjaka tsara. Ho an'izay malemilemy vao mahazo appel andaso kely aloha atory raha fotsy dia voaka. Eo izy manaiky tsara hoe tena tsy hanao tsony, tsy hanao tsony.
ho avy indray zao manja mi-premier janvier neny izy amin'io mbola makafoka mbola makafoka izy amin'io neny tafarany taoniny farany indrindra tsy ampijaly anareo tsony amandrakizay dia zay ny témoignage fa tsy zany ny témoignage fa ny témoignage misy Jesosy velona ao anaty ozy izy ny hira amerikana anankiray izay hoe taloha maty ozy izy sao avelona indray amazing grace fahasoavana mahagaga taloha maty fa sao avelona indray ozy izy le ray le zanakadala zay mihitsy nambara le ray le zanakadala ty zanako ty maty fa velona indray very fahita indray manana an'izay témoignage zay venao tadidinao ve ianao tamin'ny ianao maty dia tsapanao velona ve ianao ankehitriny raha tsy hitanao ny différence ozy lahira teo indro iveriny eo tongotrao Jesosy tsisy afa-tsy zao sy anao dia manaova carte sur table hoe ory Jesosy dia krismasy efa nankalazaintsika tamin'ny karazany rehetra azo nanaovana azy fa tena tsy henoko iny resaka iny hoe taloha maty sao avelona indray taloha very sao ahita indray fa zay no zava-dehibe ary zay no antokana lehibe indrindra tsangantsika hivavaka samy miresaka amin'ny tompo amin'ity androandroany ity raha azonao antoko zany zavatra zany zay ihany dia efa ampy isaorana zay ihany dia efa zava-dehibe indrindra isaorana sy ankalazana an'Andriamanitra raha tsy azonao antoko zany zavatra zany aza mipetrapetra potsiny ray raha lasianam-pavy eo aza mandrimandry manana aretiny aza miorina amin'ny resaka hoe za fa tonga mivavaka za tsy mirate za manao asa fanompona za manao an'izao za efa nandao an'izao sy niala tamin'izao fa ny fahavelomana dia amin'i Jesosy Kristy irery any ary ny ambiny dia aloka daholo samy miresaka amin'ny tompo andro raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto